andapa sady mpamboly vary no mpamboly lavany. Any lavany no tena herin'ny toe-karena aty an-toerana. Ny vahaolana mahakasika izy io no nambarany kandida ho filoham-pirenena laharana 2020 mafaly Solonandrasana Olivier. Rehefa lagny tegna hanompo anare za vahoaka fa tsy tomponare mihitsy programa nasako tsy maintsy ho tanterahantsika mahakasika lavanily tagny maromaro zany lavanily io ndraiky makitra ny vidiny ndraiky mandrolo tsy ekena ntsony zany tompolasy topovavy mpamonjana lavanily zareo no mametra ny vidiny lavanily tsy ekena ntsony zany tompolasy topovavy rehefa tonga amin'ny fitondrana zahay zany apetraka ny guichet unique ao no ahitana ny mpamboly conditionneur stocker ny exportateur ary abaranareo vahoaka ny tegna ny vidiny lavanily agny amin'ny tsena resapirenena am'izany tsy safaka mamitika anareo amin'ny vidiny lavanily kofa makitra vanily makitra fogna lavanily fa tsy hoe makitra ave mandrolo.